dia tena mahagaga ny ireo olona zany. Ao anatina zao firenena misafotofoto zao, tany amin'ny volana oktobra novambra tany dia efa nomena lohateny ny tranga aty amin'ny volana juin 2018 2017 no manoratra ny mpanoratra perikopy, fa amin'ny volana jiona io rakotry ny aizina ity firenena malagasy ity. Teny mena baiko itsika, aza vela ho raikitry ny aizina ninona tanindrazanao. Dia mitsangana mitombana andary voakan'Andriamanitra fa misy baiko mena atsika amin'ity volana ty. Taovamenina mafy dia mafy. Tsy zavatra noforonina tamin'ity herinandro ty io ah. Mba mividana perikopy amin'ny fody be eo nareo rehefa tsy vidin'ny boky ny apokalipsy ihany. Satria ao perikopa dia ohatrina indray moa 500. Ka rehefa tsy vidin'ny apoka ihany dia io vidio mba hanaranareo azy hoe tena ahoany ty fa ahoany ty zavatra ty. Aza velo raikitra ny aizina ny tanindrazanao. Manao tokoa ny firenentsika amin'izao fotoana zao. Mihamazava ve ny raharam-pirenena sa vao maika mihamaizina? Tena mihamaizina. Mihamaizina ary mampanahy be ihany ny zavatra hitranga amin'ity volana jiona ity. Mampanahy be ihany. Ary eo nanaovantsika antso isanandro mivavaka amin'Andriamanitra mba hitadiavana vahaolana amin'izao raharato amin'ny firenentsika izao. Maika dia maika. Mangatana amin'Andriamanitra mba samy ampilefitra ny ambony ireo mpanao politika ireo mba tsy hapotika an'ity firenentsika ity. Ka dia andehitsika hiditra amin'ny hafatra ary. Mpanjaka voalohany 1:12 manomboka ny 9 ny perikopantsika ka hatramin'ny 2:20. Dia vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 13. Ary Jehova tezitra tamin'ny Solomona no nivilian'ny fony niala tamin'ny Jehova Andriamanitry ny Israely, zay efa niseho tamin'ny indroa sady efa nandidy azy ny amin'izany zavatra izany tsy hanaraka andriamanika hafa nefa tsy nitandrina izay nandidiny Jehova azy izy. Ka dia hoy Jehova tamin'ny Solomona, satria efa tonga ao am-ponao izao ka tsy nitandremanao ny fanekeko sy ny didiko izay nandidiko anao, dia endahako ho afaka aminao tokoa ny fanjakana ka omeko ny mpanomponao. Kanefa kosa tsy ataoko amin'ny andronao izany noho ny amin'ny Davida rainao, fa rehefa mbi amin'ny zanakao va ho endahako aminy, nefa tsy dia endahako avokoa ny fanjakana rehetra, fa mba omeko firenena ray ihany ny zanakao noho ny amin'ny Davida mpanompo sy Jerosalema izay nofidiko. Ajanontsika eo izy fa eo nitondrantsika fanazavana. Zaraintsika telo zany ty fanazavana ty. Ny voalohany dia hoe tezitra tamin'ny Jehova Solomona zay efa niseho tamin'ny indroa. Hojerevantsika zany hoe taiza sy taiza moa le fisehoana indroa nataon'ny Jehova tamin'ny Solomona io. Dia hojerevantsika koa faharoa hoe inona natezitra ny Jehova tamin'ny Solomona. Inona natezitra azy ka natonga ny fanjakany ho rava. Dia hojerevantsika hoe inona ny vokatry n'izay zavatra afatra izay. Lasa aritsika miazakazaka amin'ny fotoana. Ny voalohany dia apetrakantsika amin'ny fanontaniana, iza moa Solomona? Ary iza ny mamany, reniny, neniny, mamany, iza ny itsona azy? Iza ny dadany Solomona? Ary nanahoana ny fiainany zany? Lasatsika mpanjaka voalohany 1:20. Azafady kely voalohany, azafady kely aloha. Mbola jery fotsiny tsika avy aiza moa ny nevin'ny Solomona. Dia fantatritsika tsara fa ny reniny ty Solomona tia ny anarany dia Batseba. Samuel 2:12 nahitantsika azy. Dia nanahoana natonga ny Batseba ty niteraka ny Solomona ary iza ny ray niterahany azy. Dia i Davida no ray ny Solomona. Fa ahoana ny nazahoana ty zanaka Solomona ty? Samuel 2 vetivety aloha malakilaky tsika.
andininy toko faraky amby folo fakisika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Samuela faharoa toko faraky amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Nanaovana fahirano ny Raba sy nakany Davida ny vadiny Ori. Ary efa nierina ny taona ka mby amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka Iady dia naniraka ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida ka nandringana ny taranaka Amona ireo sady nanao fahirano ny raha. Fa Davida kosa nijanona tany Jerusalema ihany. Ary noho ny arivariva dia niala tao am-pandriny Davida ka nitsangatsangana teo tapon'ny lapa teo amin'ny terasy zany eo amin'le tranon'ny Davida misy terasy io. Ary raha teo izy dia natazana vehivavy mandro. Ary raha vehivavy dia tsara tarehy mahate hijery. Avy ery ambony zany Davida mety an'ilay vehivavy mandro, misy jiro mirehitra ao, dia misy rano miraraka avy eny amin'ny lohany, dia le vehivavy zany mandro mazava ho azy, zany mandro zany tsy manao costume. Tsy manao costume zany ty vehivavy ty fa dia mandro izy, dia mazava ho azy zany araka fatanareo zay mandro zay zany tsy manao akanjo. Fa raha vehivavy io dia tsara tarehy sady mahate hijery. Ary Davida naniraka ny tany andra vehivavy ary nisy nanao hoe tsy iny va ny Batseba zanaka vaviny Eliama sady vadiny Uri Etita. Ary Davida naniraka olona ka napaka azy dia tonga tao aminy izy ka nandriany. Ary raha vehivavy nanamasina ny tenany ho afaka tamin'ny falotony dia noty tany an-tranony. Ary nanananaka raha vehivavy ka naniraka ilaza tamin'ny Davida hoe mibikina aho. Eny ary dia Solomona zany efa nosafidiny Davida mpanjaka fa io zanan'io no handimby azy rehefa any tsy hitondra fanjakana intsony izy aneriana any. Dia efa samy nalala an'izay daholo ny taranaka rehetrarehetra, na ny mpitondra fanjakana teo amin'ny Davida, na ny mpisorona, na ny mpaminany, dia efa samy nalala daholo fa i Solomona no atao anjaka rehefa lehibe izy. Dia andao ary anao jerevantsika ny tantary fa ampitao ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Io mpanjaka toko voalohany io, mpanjaka toko voalohany, mpanjaka voalohany toko voalohany. Rehefa antitra be zany Davida dia efa tsy dia nisy ninona azo natao intsony, dia indraindray izy tsy dia salama mangatsika sy ny sisa, dia zao nilazany azy atao amin'ny andininy voalohany. Ny toko voalohany mpanjaka voalohany nidinany Adonis na nisorana ny Solomona no mpanjaka. Ary Davida mpanjaka dia efa zoky olona sady nandroso fahaterana ary norakofana lamba izy fa tsy nety nafana. Ka dia hoy ny mpanompony taminy, aoko hitadiavana zazavavy virjina sy mpanjaka virjina ny mpanjaka tompoko. Dia aoko hitoetra eo anatrehan'ny mpanjaka izy mba ho pitaiza azy, ary aoka handry ao amin'ny tratranao izy ka dia ampahafana ny mpanjaka tompoko. Ary dia nitady zazavavy tsara tarehy eran'ny tanin'ny Israely rehetra izy ka nahita ny Abisaka Sonemita dia nentina tany amin'ny mpanjaka. Ary tsara tarehy dia tsara tarehy raha zazavavy dia tonga ampitaizan'ny mpanjaka sady nanompo azy izy, nefa ny mpanjaka tsy nalala azy. Dia samy mandika an'izay tsy fahalalany azy zay ndray fa sao dia hoe ahoana ny tsy halalana azy nefa olona fa eo akaikiny eo. Nefa vehivavy tsara tarehy io aza nytaninana hoe fa ahoana ny tsy nalalany azy. Ary Adonia zanaka lahy Agita nanandratra ny tenany ka nanao hoe zaho no anjaka. Dia nanomana kalesy sy mpitangy soavaly ary 50 lahy ho mpiazakazaka eo alohany izy. Ary ny rainy tsy mbola ny teny mafy azy akory ary zay ny ainany nanao hoe nahoana ianao no manao toy izao, sady lehilahy tsara tarehy tokoa izy. Ary izy no natera-dreniny nanaraka ny Absaloma. Izany hoe ty Adonia ty zany dia zanaky Davida ihany koa. Zanaky Davida faharoa nanaraka ny Absaloma zany. Fa Zadoka andininy fafito tsika zao, fafito. Ary efa niresaka tamin'ny Joaba zanaky Jerosy Abiatara mpisorona izy ka dia niandany tamin'ny Adonia izy roa lahy ka nanampy azy. Fa Zadoka mpisorona tsy be na i zanaky Joita sy natana mpaminany sy Simei, Sire ary ny lehilahy mahery izay any Davida kosa tsy mba niandany tamin'ny Adonia.
ary Adonia namonondry Amanosy omby ary zanak'omby mifa teo amin'ny ilany vady Joeleta tanilan'ilay Enrogila ka nanasany rahalany zanakalahy ny mpanjaka rehetra sy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda mpanompon'ny mpanjaka fa natana mpaminany sy Benaia sy ny lehilahy mahery ary Solomona rahalany no tsimba nasainy. Ary natana ny teny tamin'ny Batseba reniny Solomona hoe motsy renao va fa efa manjaka Adonia zanaky Agita nefa tsy fantatra Davida tompontsika akoriny zany. Ko hoe tsy omeko saina ianao hamonjenao ny ainao sy ny an'ny Solomona zanakao. Mandehana makany amin'ny Davida mpanjaka ka lazao aminy hoe tsy nianina tamin'ny mpanompo vavinao va ianao ry mpanjaka tompoko nanao hoe Solomona zanakao lahy no anjaka ny dimby ianao ato koa ary izy no hipetraka amin'ny seza fiandrianako. Ko nahoana indray no Adonia no manjaka ary mbola miteny amin'ny mpanjaka ianao dia indro izaho koa hiditra manaraka anao ka hanamarina ny teninao. Ary Batseba dia nakao amin'ny mpanjaka teo amin'ny efitrano ny toerany ary efa antitra ny mpanjaka ka tsy nalala ny Abisaka Sone mita satria efa antitra ary Abisaka Sone mita nanompo azy. Dia niondroko Batseba ka nikoka teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy ny mpanjaka inona no ilainao? Dia hoy izy tampoka tompoko lahy Jehovandriamanitra ao no nianiany anao tampoka mpanompo vavinao hoe Solomona zanakao lahy no anjaka ny dimby anao tokoa ary izy no hipetraka amin'ny seza fiandrianako. Kanjo izao dia indro Adonia no manjaka kanefa tsy fantatrao izany ry mpanjaka tompoko. Ary efa namonomby sy zanak'omby mifay arondry Amanosy betsaka izy ka efa nanasa ny zanakalahy ny mpanjaka rehetra sy Abiatara mpisorona ary Joaba komandany maramila fa Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasay. Ary ianao ry mpanjaka tompo ny mason'ny Israely rehetra manandrandranao hilazanao izay hipetraka amin'ny seza fiandriananao anao mpanjaka tompoko handimby anao. Ny mason'ny Israely rehetra manandrandranao hilazanao izay hipetraka amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko handimby anao. Fa rehefa lasa nodimandry any amin'ny raza ny mpanjaka tompoko dia izaho Solomona zanako no atao meloko. Raha mbola niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy dia indro niditra koa natana mpaminany ary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka hoe indro natana mpaminany dia niditra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nikoka tamin'ny tany teo anatreny. Zany hoe ny olona zany tsy mahazo tonga dia miditra any amin'ny mpanjaka fa tsy maintsy mbola makao amin'ny protocole na ny SP dia zay vao milaza amin'ny mpanjaka hoe ianona indray ho avy eo ka azonao raisina sa tsy azo. Dia hoe alefaso ampidiro izy dia niditra indray mpaminany natana satria mpaminany niditra zany. Ary hoy natana ry mpanjaka tompoko ao fa ngamo ianao efa niteny hoe Adonia no anjaka ny dimby ary izy no hipetraka amin'ny seza fiandrianako fa izy nidina androany ary namonomby sy zanak'omby mifasy ondry Amanosy betsaka ka manasa ny zanakalahy ny mpanjaka rehetra sy ny komandany miaramila. Jerefa voaresaka koa ny miaramila sy ny Abiatara mpisorona ao koa ny mitondra fivavahana ary indray izy mihinana ny misotro eo anatrehany ka manao hoe elavelona ny any Adonia mpanjaka. Fa izaho mpanomponao Sadoka mpisorona sy Benania zanak Joita ary Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasainy. Moa avy tamin'ny mpanjaka tompoko va no nahatonga izany zavatra zany ka tsy mba nampafatarinao ny mpanomponao izay hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko handimby anao. Namaly Davida mpanjaka ka nanao hoe antsoy makaty amiko Batseba satria avy niresaka Batseba teo dia efa nivoaka indray avy nanao ny raporo. Vao vita ny raporo ny Batseba dia niditra indray natana nanao raporo. Raporo io azonareo tsara ny tiako resana amin'izany sao dia misy hoe raporo financier indray no eritreretin'ny sasany. Dia nivalo amin'ny roapolo dia niditra nakeo anatrehany mpanjaka izy ka nitsangana teo anatrehany ary mpanjaka nina hoe tamin'ny Batseba zany raha velona koa Jehova zay hamonjy ny aiko tamin'ny fahoriana rehetra dia tahaka ilay nianianako tamin'ny Jehovandriamanitra ny Israely sady nilazako taminy hoe Solomona zanakao lahy no anjaka ny dimby ato koa ary izy no hipetraka amin'ny seza fiandrianako isolo dia izy ihany no ataoko dia izany ihany no ataoko anio. Ary Batseba niondrika dia nikoka tamin'ny tany teo anatrehany mpanjaka ka nanao hoe ho velona mandrakizay ny Davida mpanjaka tompoko. Ary hoy Davida mpanjaka antsoy akaty amiko Sadoka mpisorona sy natana mpaminany ary Benaia zanak Joita ireo zany le tsy mba natsainy Adonia. Dia niditra nakeo anatrehany mpanjaka izy telo lahy niditra indray zany izy telo lahy natsoina
tena fivoriana be zany tao andapa tao a. Ao andapa ao zany tena fivoriana. Ahoana anao mahana an'ity problème ity? Dia ohatrany zava-misy amin'izao mihitsy. Fivoriana be ary andapa amin'ny ilany risy ary mikanja ny ilany. Ahoana na mahana an'ity? Voaka ny baiko. 13 ary hoy mpanjaka taminy, ento miaraka aminareo ny mpanompo ny tomponareo ary ampitaingeno ny apondra vavy Solomona zanako lahy ka eto midina ny Giona izy. Ampitaingenina ny apondra inona? Apondra vavy. Tsy apondra lahy. Satria misy apondra lahy be da be koa manko ny olona. Fa apondra vavy. Ary eo ka Zadoka ampisorona sy Natana-paminany hanositra azy any ho mpanjaka n'Israely. Ary tsofinareo ny Anjomara ka lazao hoe ela velona ane Salomona mpanjaka. Dia miakara manaraka azy ianareo. Ary eo ka izy hiditra ka hipetraka amin'ny seza fiandrianako. Fa izy no mpanjaka isolo ahy. Satria izy no voateniko mpanapaka n'Israely sy ny Joda. Voatendry zany ny mpanjaka. Tsy premier ministre ny tendreny eto fa ninona? Ny mpanjaka. Zany tamin'izany mbola tsisy adina toerana premier ministre. Me mihitsy le mpanao politika tsika reto. Tamin'izany ny mpanjaka dia efa ady toerana ny mpanjaka. Voatendry ny mpanjaka. Dia rehefa vita daholo izay rehetrarehetra izay a, mandingana ny 970 tsika amin'ny fotoana mandeha. Ary Adonisy ireo olona rehetra izay nasaina teo aminy nandre izany, rehefa ny tsangana, rehefa nitsahatra ny inana izy, ka raha nareny feony Anjomara Joaba, dia hoy izy, inona re zany hotakotaky mampitabataba ny tanàna izany e? Filarana be zany eran'ny tanàna, dia mitondra pankarta, dia mitsoka soufflet, dia mitsoka Anjomara. Dia ampitovio ao fa le zavatra iainantsika amin'izao mihitsy zany. Fa raha mbola niteny izy indro tonga Jonatana zanaka Abiatara mpisorona roy Adoni taminy, mandrosoa fa lehilahy tsara fanahy ianao ka ho teny tsara no entinao. Fa io Jonatana niteny ka nanao tamin'ny Adoni hoe, tsia, tsy zany tsy akory fa Davida mpanjaka tompontsika efa nanangana ny Solomona tokoa mpanjakany. Ary ny mpanjaka efa naniraka ny Zadoka mpisorona sy Natana-paminany sy Benaia zanaka Joita, ary ny miaramila mpiambina andriana iaraka aminy, ka nampitaingenireo ny apondra vavy ny mpanjaka izy. Jereo tsara nge ty zavatra resahana eto ity fa feny daholo zany le fepetra hafana mametraka an'ilay mpanjaka. Voalohany a dia mila mpisorona manaiky ny baiko ny mpanjaka, dia mila mpaminany. Zadoka zany mpisorona, dia ny mpaminany Natana sy Benaia, dia mila miaramila koa. Mila miaramila koa zany. Dia nampitaingenina ny apondra vavy ny mpanjaka. Zany hoe raha amin'izao fotoana zao a, tongotra efatra ny apondra fa tsy tongotra roa. Tsy ohatran'ny kangourou zany nampitaingenana azy fa apondra. Ka ny apondra maneho sarina fiarakodia. Zany hoe le apondra zany dia mety misoratra hoe filoha. Amin'le plaque-n'le numéro ny tôbila zany dia misy soratra hoe filoha. Zany hoe tôbila ny filoha io. Dia ny apondra zany eo amin'ny tratranao sy soratra hoe filoha. Dia mitainginao Solomona. Ka rehefa feno zay fepetra zay, eo ny mpisorona. Zany hoe tsy misaraka zany ny fivavahana sy ny fanjakana. Eo ny mpisorona, eo ny mpaminany, eo ny miaramila, io ny apondra vavy. Dia feno le fepetra hafana mametraka mpanjaka anankiray. Feno ny fepetra. Zany hoe tsy afaka misaraka amin'ny miaramila zany le fametrana le mpanjaka, satria efa nisy naka fanjakana alohan'ny fotoana. Efa misy teaka fanjakana alohan'ny fotoana. Ary dia efa mifety sy mifaly efa tena azo tsika ty e. Atsika ny fety e. Kanjo nivoaka tapoka ny décision fa tsy tany amin'ny Adoni indray. Fa misy fanambarana hafa indray hoe tsy omena ny Adoni ny fanjakana fa omena ny Solomona. Amin'ny teny gasy Solomona. Omena ny Solomona. Ianao ve rehefa miantso anaran'olona solo? Hoe randrina solo ve tataona hoe randrina solo? Ianao tsy manao hoe randrina solo, fosiny hoe randrina solo. Ka maninona atao hoe Solomona? Ny famakina anazy zany tsy Solomona fa Solomona. Raha miantso Saolo zany ianao dia hoe Saoly.
fa tsy Saoly. Fiain'ny fepetra rehetrarehetra dia azon'ny Solomona ninona fanjakana tavapetraka amin'ny toerana Solomona. Zay zany natonga ny Solomona ho tonga tao amin'ny fanjakany. Andahory zay rehefa tsika indray, iny ilay fisehoana anankiroa ny sehon'ny Jehova tamin'ny Solomona, satria araky ny vaky teny tarimy toko faharay amby folo dia nambarany tao le hoe Jehova tezitra tamin'ny Solomona noho ny vilian'ny fony niala tamin'ny Jehova Andriamanitry ny Israely zay efa niseho taminy indroa. Ka ny fisehoana voalohany zany tamin'ny Solomona mpanjaka dia mpanjaka voalohany toko fahatelo tao Gibeona. Teo tendrombohitry Gibeona izy io zany rehefa nanao fanatitra teo i Solomona mpanjaka, satria efa mpanjaka izy zany, fa mbola tsy vita ny fiangonana lehibe tamin'izany fa izy dia efa nanjaka. Zany hoe mbola tsy vita le fiangonana lehibe Ambomarina zany dia efa nanjaka i Solo. Ravoko ty zavatra ty, ohatra fotsiny ny atsika zany. Ary ohatra zany fa vita ty fiangonana ty vao nanjaka Solomona dia mifanaraka ty sa tsy mifanaraka? Mbola tsy mifanaraka ty. Fa zao izy mifanaraka tsara sa tsy mifanaraka? Mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Ary Solomona tonga avy naty vavin'ny Farao mpanjakany Egypta, fa nanambady ny zanaka vavin'ny Farao izy ka nitondra azy ho any tanànan'i Davida mandrapahavitany ny tranony sy ny tranon'i Jehova ary nimandany Jerosalema manodidina. Dia andininy fahadimy amin'izay, tao Gibeona no sehon'i Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofy noho ny alina. Ary hoy Andriamanitra, angatao zay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa nanefa fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiky mpanomponao, araka nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiany sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny fony taminao. Zany ny mpanjaka tadiavina. Davida nandeha tao anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny fony taminao. Motsy zany ve lazain'ny kardinalina koa raha nanao fanambarana? Tady olona tsy mivadibadika, mitady olona marina, mandeha amin'ny fahamarinana, tady olona mandeha amin'ny fahitsiny fo, hoy ny kardinalina vaovao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao azy, dia nanomezanao azy zanakalahy hipetraka amin'ny seza fiandrianany tahakany amin'izao anio izao. Ary akiny Jehovah Andriamanitra, ianao efa nampanjaka mpanomponao andimben'i Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatro akory zay fivoaka sy fiditra hitondra n'ity firenena ity. Tsy haiko zay visy havanana amin'ity, mbola zaza amin'izany nefa dia efa napetraka ao. Ary zaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao zay novidinao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa ny amarony. Ko omeo ampanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Any amin'ny tantara voalohany sy faharoa izy mitantara anazy indray hoe omeo any fahendrena. Dia hoe omeo anany saina malady, omeo any fahendrena, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fiza mahay mitsara izao olona betsaka izao. Ary sitraky ny tompo ny nangatany Solomona izany zavatra zany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra zany ianao fa tsy noela velona na arena na ny ainy fahavalinao, fa fahaizana hitsara no nangatanao. Dia indro efa nanao araky ny teninao ka indro efa nanomenao saina endry sady mahiratra, ka tsisy takanao ny teo alohanao ary tsisy ho takanao ny ato aorianao. Ary raha zay tsy nangatanao aza dia efa nomeko anao koa, dia arena sy voninahitra, ka tsisy mpanjaka takanao amin'ny andronao rehetra. Ary raha andeha amin'ny lalako ianao ka hitandrina ny lalako sy ny didiko, ny lalako sy ny didiko, tahaka ny nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ela velona ianao. Ary dia natsiaro Solomona, ka indro dream le izy, nofinofy le izy, rêve, nanofy izy, ka natsiaro izy ka indro nofy. Misy lesona azo alaina kely io. Raha tafita amin'ny fianarana ianao, dia hoy Jehova, inona angatao zay tianao fa omeko anao raha tafita amin'ny fianarana ianao. Raha saina amin'ny taona zany, za anao dokotera, za anao ingénieur, za anao professeur, za anao ministre, za anao député, za anao zao, za anao zao. Fa ny Solomona ny nangatahany dia tsy izany, fa omeo any inona izy? Omeo any fahendrena. Satria izay ny nangatanao, dia omeko anao ny fahendrena sy ny saina matsilo sy ny rehetrarehetra. Fa na dia tsy nangatanao ohatsa dia mba tsika tanora koa mba ataovana zany. Raha mba maheno tsika amin'ny alina na maheno feo Andriamanitra na mamaky teo ny angatao zay tianao.
Taza avy hatrany dia tonga dia indesy skotera ny angatahana, na hoe 4x4 no angatahana, na hoe villa no angatahana, na trano be ny angatahana, na vady no angatahana. Fa ina mba angatahana? Mefahendrena sy saina matsilo a alalako ny tsara sy ninona. Fa na dia ny tsy angatahantsika aza domen'Andriamanitra antsika mevoninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Zay ny voalohany. Zay ny voalohan'ny fisehoan'i Jehovah tamin'ny Solomona. Ny faharoa, vita ny tempolo izay namboarin'i Solomona ao amin'ny toko fahasivy, mpanjaka voalohany toko fahasivy. Mpanjaka voalohany toko fahasivy. Ny faharoa. Mpanjaka voalohany toko fahasivy. Ny andiny voalohany sy manaraka. Ny valo ny vavaka nataon'i Solomona. Ary rehefa vitan'i Solomona ny nanaova ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny mpanjaka araka izay rehetra efa niriny atao, dia niseho tamin'i Solomona indray Jehovah tahaka ilay nisehony tany Gibeona. Ny voalohany zany, rehefa tonga teo amin'ny fanjakana Solomona, dia nanao fanatitra izy ho an'Andriamanitra dia niseho tamin'ny nofo Jehovah. Zay ny voalohany nisehon'ny Jehovah tamin'i Solomona. Ny faharoa indray, vita ilay tempoly. Rehefa vita ilay tempoly dia niseho indray Jehovah. Dia za zany mino an'izany fa rehefa tanteraka io fahitana zay lazainy hoe na dia mitaredretra azy andraso ihany, dia isy fanatitra be eo ataontsika eo an'Andriamanitra, dia iseho amin'ny nofo zany Jehovah voalohany ray amin'izay. Ataovy amen na mafy dia mafy. Amen. Fa tsy iseho tsony indray io Jehovah io raha tsy vita indray zany ty tempoly ity, tempoly be Tambomarina ity. Andray zany vao iseho amin'ny fotoana avy tany io indray. Amin'izay fotoana zay efa mpanjaka moa Solomona sa mbola tsy mpanjaka? Efa mpanjaka izy zany amin'izay. Fa tamin'ny Solomona mbola tsy mpanjaka, tsy niseho taminy Jehovah. Fa rehefa mpanjaka izy dia niseho taminy Jehovah. Ary vita ny tempoly dia niseho taminy koa Jehovah. Dia ina zavatra nitranga? Andininy fahatelo. Ary hoy Jehovah taminy, efa reko ny vavakao sy ny fifonanao izay nataonao teo anatrehako. Ko efa nohamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay, ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Arainao andeha eo anatrehako tahaka nandehanan Davida arainao tamin'ny fahintsy ny fonao sy ny fahamarinanao ka hanao arak'izay rehetra nodidiko anao, ary hitandrina ny didiko sy mitsipiko. Dia ampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao arak'ilay nilazaiko tamin'ny Davida arainao hoe tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Fa raha miala amin'ny fanarahana kosa ianareo na ny zanakareo ka tsy mitandrina ny lalako sy ny didiko izay nataoko tao ny lohanareo fa mandeha manompo Andriamanitra hafa, tsy mekoko eo anatrehany, dia ho fongorako tsy amin'ity tany izay nomeko azy ny Israely, ary ity trano izay nohamasiniko amin'ny anarako ity dia ho fongorona tsy eo masoko. Ary ny Israely ho tonga ho bolana sy ambetiteny amin'ny firenena rehetra, ary na dia avo azy ity trano ity dia mbola hitalanjonany izay rehetra mandalo izy sady tsy ritany ka anaovany hoe naninona re dia nataon'i Jehovah toy izao ity tany ity sy ity trano ity e. Ary isy amaly hoe haiko satria ny olona nafoy an'i Jehovah Andriamanina izay nitondra ny razany voaka avy tany amin'ny tany Egypta ary nikikitra tamin'ny Andriamanikafa sy nikoka teo anatreny ka nanompo azy, dia izany nampidiran'i Jehovah izao loza zao rehetra tao aminy. Jerefa tsara fa ny zava-dehibe miverina amin'ny tenin'ny Jehovah tamin'ny Solomona ito izao, raha andeha amin'ny lalako fahamarinana hitandrina ny didiko sy ny lako sy ny fitsipiko ianao tahaka ny Davida rainao, dia ampitoerako amin'ny fanjakanao tokoa ianao. Jerefa tsara ilay zavatra nyteneniny, izy tsy hoe raha andeha amin'ny lalana sy ny didy sy ny fitsipiko izay nameko ianao dia ho taoko mandrakizay fanjakanao, fa mbola napino hoe tahaka nandehanan'ny rainao teo. Fa raha ohatra kosa ka miala amin'izany ianao ka mandeha manompo Andriamanikafa, mekoko anatrehany, dia fantaritsika mianatra ny boky ny Apokalipsy zany manompo Andriamanikafa sy mekoko anatrehany zany. Misy Andriamanitra tena izy, misy Andriamanitra sandoko, misy Jesosy tena izy, misy Jesosy sandoko. Ka raha mandeha anao zany mandeha manompo Andriamanikafa any, na dia nataoko ho avy ary tanàna io, na dia nomeko anao daholo ary ny zavatra tsy nangatahanao rehetrarehetra, dia mbola ho fongorako io. Ary ianao dia ataon'ny olona mbety teny efa naninona re ty trano be naorina teto Tambomarina ty dia ity sisa ny hafarany. Dia ozy izy ny hoe satria niala tamin'Andriamanitra ny vavahana izy ka nanompo Andriamanikafa, dia azo atao amin'ny fiainanao manokana koa zany. Enao zany zay efa nanompo an'Andriamanitra tena izy io, nandeha tamin'ny lalana marina tena izy io, ka amin'ny andro izay ialanao amin'io
na de efa nomeny trano be anao nomeny vola be any amin'ny banky ianao nomeny arena be anao nomeny taranaka ianao nomeny tany ianao nomeny fiarakodia ianao nomeny zay ny ilainao satria nanompo azy ianao de nomeniko fa amin'ny andro zay ialanao amin'izany de ho fongorako io izy Jehova fa niala ny Solomona fatsangasa tonga de tamin'ny andro ny alany maty izy de teo de mifongotra le fanjakana raha jerevina le tantara mbola tsy tamin'ny andro ny ary namongorana azy amin'ny tarana anao izy Jehova raha le vaky tenintsika teo fa fongotra ny fanjakan'ny Solomona sy ny tarana sa tsy fongotra nyravany Babiloniana ny Jerosalema sy ny tempolo sa tsy nyravany satria niala le olona niala ka itsika aza na de ato aza hatramin'izao ka amin'ny andro zay ialantsika koa ka nopotsika Andriamanitra afany de tsy miovy tenin'Andriamanitra io tsy nataon'ny Solomona tamin'ny andro ny any io fa raha tamin'ny andro ny tsy tonga eto amintsika io boky io fa de ho avy amintsika koa io angano sy arirariry io ho avy koa io amin'ny andro zay ialanao aza mieritreritra hoe zay zao niala de maninony zay zao nga misy mahazo anay nga zay